Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony iray ny tenako trahatra ity anio ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Tonga ny fotoana indray izay iarahantsika hanohy ny fampianarana eo amin'ilay resaka fijinjana ny janonantsika farany dia eo ny hanohizantsika azy izany. Ka eo amin'ilay fijinjana moa izany dia araka ny resahantsika hoe misy lafiny anankiroa fijinjana io. Inona ilay fijinjana voalohany ary inona ilay fijinjana faharoa izany. Ka iresaka an'izay izany tsika kanefa alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika indray ary araka hivavakantsika. Jehovah-Andriamanitra raha io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Eny Tompo Iray Masina, mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Ianao ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ianao ny tompon'ny fahefana sy ny hery. Eny, ianao ny nahary ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Anao avokoa izay rehetra izao. Fa izay tompo dia mpindrana ihany. Raha io misaotra anao izay raha mbola afaka hanohy indray ity fampianarana ity. Sy amin'ny herina fahatanjahana raha efa amin'ny herin'ny fanahinao irery ihany. Ko mangataka aminao izay raha io. Aoka Tompo Iray Masina ilay fanahinao mahery mitoetra aminay amin'ny fahafenona ka izy no mpianatra anay ny fahamarinanao. Eny raha io atao eo am-bavako ny teninao, atao eo an-tsaiko. Aizako mampity izany amin'ny vahoakanao. Reo ka ny fanahinao hiasa amin'ny vahoakanao Tompo, ahafantarany izay tianao ambara aminy. Ko dia mitenena aminay raha io fa voninahitra izay mpanomponao. Eny raha io mifona aminao ihany koa nefa izahay satria mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky anatrehanao. Ninona raha io mbola mety nalavo anay indray. Ninona fahotana vitanay teo anatrehanao. Na tamin'ny lafininona dia hifonanay aminao izany. Mamindrafo aminay raha io, mamelà ny elokaininaao. Mangataka aminao izay Kristy diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Fa ianao Jesosy efa milaza manao raha ny zanaka nanafaka anareo dia ho afaka ianareo. Ho an'ireo izay mitolona raha isan'andro amin'izay mahalavo azy. Andriamanitra mehoery izy ireo andreseny ny fakapanahy. Vao an'ny mpandresy amin'ny ady sy hatreny. Ka dia hamasiny izy ireo masina ho anao satria masina ianao. Na ny fiteninay, na ny fisainanay, na ny fitondrantenanay. Mba hanomezanay voninahitra anao Tompo amin'izay rehetra ataonay. Dia eny Tompo Iray Masina, ilay devoly Satana dia miezaka mandrakariva nakanana izao fampianarana izao tsy handeha. Ko mandidy ilay ratsy izay tsy hanankiritsy sy hanapahefana amin'ity fampianarana ity, na dia kely monja azy. Mandidy anao izay ry devoly Satana. Tsy manankiry tsy manapahefana amin'izao fampianarana izao ianao, na tsy manankiry tsy manapahefana koa ny fiainanay ny tokantrano ianao sy masana ny fiainana rehetra. Fa ny asanao rehetra izay hoentinao hanafiananay, sy ianao sy ny miaramilanao dia ilay vonona noho ny amin'ny rano zanak'ondry ianao tsy manankiry tsy manapahefana aminay na dia kely azy. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofonay. Ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofonay tsy manankiry tsy manapahefana aminay na dia kely monja sy amin'izay voalaza rehetra teo efa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofonay. Dia raha mandrakizay ny anaranao raha io, kalazay ny anaranao mena voninahitra nenao. Dia eny Tompo Iray Masina, meteza renao ame izay anjarana sahaza ho an'ny vahoakanao izay mandre izao fampianarana izao. Meteza raha hiain'ny fitarainan'izy ireo ianao izay hitalahony aminao isan'andro ka mamindrafo amin'izy ireo Tompo. Fa teninao manambara manao hoe moa ve mety manadino ny zana aminao ny vehivavy? Eny mety manadino any izy. Fa raha zaho ianao dia tsy mamanadino na oviana na oviana. Ka aoka Tompo Iray Masina, ianao tsy hanadino ny vahoakanao izay mandre izao fampianarana izao, izay mitolona isan'andro. Andriamanitra, ampahirezo izy ireo tanjao ny finoana. Ary raha misy marary dia aoka ianao hitondra fanasitranana ho azy ireo.
ho an'ireo izay mitaraina aminao tompo ino fivavaka izy ireo teninao manambara manao io fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako no mitalao amiko andriamanarina movy tsy hainao any an-danitra any mihaino koa hoenao ka hamindra fo ary mbola mitoizanao manao hoe kanefa raha hoavany zanak'olona movy ahita finoana ety ambonin'ny tany Andriamanitra oka tsy amin'izao fotoana izao ihany ny anantenana inao fa hatramin'ny fiainana mandrakizay ka raha hoavany zanak'olona dia mba hita finoana ao aminay ne izy dia raina mandrakizay ny anaranao raha io dia mitenena tompo vovonikeny izay mpanomponao ny anaran'i Kristy amen. Irosoantsika ny amin'ny lesony raha nyresaka farany moa tsika zany dia nyresaka ilay hoe fijinjana no nyresantsika farany zany hoe misy fijanjana anankiroa amin'ny tany Israely ka alohan'ny iverenantsika kely amin'izay dia inona moa no nahatonga antsika zany nyresaka ilay hoe fijinjana satria rehefa ho avy zany ilay zanak'olona eny amin'ny raon'ny lanitra dia ny zavatra hitantsika dia izao hoe misy satro-boninahitra izy eny milohany ary misy fijinjana maranitra eny an-tanany hitantsika zany izy io dia hoe inona no ilaina le fijinjana fa maninona izy no manana fijinjana eny an-tanany raha vao miresaka fijinjana zany ianao dia hijinja vokatra ny dikan'izay dia hitantsika teo amin'ilay 5:5 dia izao ihany koa ny teneniny amin'ny 7:5 dia ahoana izy ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny tempolo ny antso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambony rahona hoe ary soy ny fijinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Ary soy izy ny fijinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana fa masaka dia masaka ny zany hoe rehefa hijinja zany dia izao hoe amin'ny fahamasahany vokatra no manino no hijinjana tsy hoe vokatra maty no jinjana fa vokatra masaka zany no jinjana ka io moa zavatra nyresantsika tamin'ny farany manao hoe le resaka fijinjana dia maneho fahamasahany vokatra na maneho ihany koa fiafarana manina moa ny fiafarana satria rehefa tonga amin'ny fahamasahany zany vokatra tsy afaka mandeha mihoatra n'iny tsony fa hoe tonga ny farany zany tsy maintsy hijinjana le vokatra na anesorana ale vokatra ka ilay fahamasahany vokatra zany mifandray amin'ilay hoe fiafarana ihany koa satria raha voajanonao iny vokatra iny zany izy masaka iny ka tsy jijinjanao dia manino lo azy iny na maty azy zany iny vo iny ka le fahamasahany vokatra zany maneho ihany koa fiafarana ka teo no nijanonantsika tamin'ny farany manao hoe ny bokin'ny apokalipsia zany dia izao maneho an'ity fiafarana ity na hoe le fiafaran'ny vokatra zany amin'ny sezona fijinjana eo amin'ny tanin'ny Israely. Averiko tsara le izy le fiafaran'ny fanirin'ny vokatra ity zany na le hoe fahamasahany vokatra dia maneho fijinjana roa teo amin'ny tanin'ny Israely satria eo amin'ny tanin'ny Israely zany dia izao hoe misy fijinjana anankiroa ao anatin'ny taona iray ka ny fijinjana voalohany zany araka ny resantsika farany dia izao hoe aty amin'ny lohataona ny fijinjana voalohany ka inona ny jinjaina amin'ny fijinjana voalohany io ny jinjaina amin'ny fijinjana voalohany io dia resaka grain zany ny jinjaina amin'io na hoe ny vo ohatra ny hoe ny vary tsitika ny blé dia misy voankazo koa moa zany izay vokatra amin'io fotoana io izany ka angonina ka io periody io zany dia izao hoe eo amin'ny mai juin eo izy io dia rehefa manomboka maka ny vokatra io ny zanak'Israely dia izao misy fety be mihitsy eo amin'ny zanak'Israely ilay antsoina hoe fête de la moisson na antsoina hoe fête des prémices zany hoe fetin'ny voaloham-bokatra zany fetin'ny voaloham-bokatra zany izy io izay zany ny fijinjana voalohany eo amin'ny tanin'ny Israely. Ny fijinjana faharoa dia aty amin'ny fararano indray no misy anazy fararano na hoe été zany dia aty amin'ny mois d'août aty zany hatramin'ny mois d'octobre aty no misy an'izy io ka inona ny jinjaina amin'ny vanim-potoana io dia ny voaloboka indray zany no jinjaina amin'ny vanim-potoana io
dia rehefa miakatra ny voaloboka zany izy maitso iny rehefa mivadika mavo na mivadika mena zany dia amin'iny no angonina ny voaloboka. Ka zay ny zavatra nyresantsika teo manao hoe ny apokalipsy zany maneho an'ity farany ity, zany hoe le famafahany vokatra zany amin'ny endrika fijinjana roa teo amin'ny tanin'Israely. Amin'le endrika voalohany fanangonana ny voa tahaka ny hoe ny vary tritika, ny blé, sy ilay fijinjana faharoa ihany keo amin'ny tanin'Israely dia ny fanangonana ny voaloboka. Ka mazava ho azy symbolika zany io zavatra resahany eto. Dia ho jerentsika ary zany le izy hoe inona ary zany le fijinjana voalohany zay inona no mifandray amin'le fijinjana voalohany eo amin'ny tanin'Israely zany araka ny voalazan'ny bokin'ny apokalipsy. Dia raha verenantsika vakina le izy dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika zany izy eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Ary nisy anjely iray koa avy teo amin'ny tempoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambony rahona hoe arosoy ny fijinjanao ka mijenja satria tonga ny andro fijinjana fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroson'ilay mipetraka teo ambony rahona tamin'ny tany ny fijinjana ka voajinja ny tany. Iza ilay mipetraka ambony rahona? Ny zanak'olona mipetraka ambony rahona io miaraka amin'ilay fijinjana hitantsika amin'ilay andininy faefatra ambin'ny folo. Dia ozy ilay anjely manao hoe arosoy ny fijinjanao izy ka mijinja fa masaka dia masaka ny vokatra ozy izy. Dia narosony tokoa ny fijinjana dia nijinja ny vokatry ny tany izy. Da io fijinjana voalohany io zany maneho iny ny fijinjana voalohany io maneho le fanangonana ny olom-boafidy zany io. Maneho ny fanangonana ny olom-boafidy zany io. Dia io le zavatra hitantsika teo amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy faefatra manao hoe ilay voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra. Vakitsika kely angely izy apokalipsy toko efatra ambin'ny folo andininy faefatra. Ahoana izy? Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Ireo no nanaraka ny zanak'ondry na aiza no aleny. Ireo no navotana tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry. Voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry. Dia efa niresantsika teto mikasika ny voaloham-bokatra hoe zany voaloham-bokatra zany dia zao hoe satria fantatsika tsara eo amin'ny tany zanak'Israely. Dia rehefa mijinja ny zanak'Israely dia inona ny zavatra atao? Tsy hoe manangona izy dia tonga dia alainao anazy ilay fijinjana dia hohaniny ny vokatra iny. Fa zao hozy Andriamanitra manao hoe rehefa tonga amin'ny tany izay ampitoerako anareo ianareo dia zao maka anareo voaloham-bokatra, alaivy ny voaloham-bokatra iny dia atero fanatitra masina kasitrahana ho ahy. Zany hoe natokana ho an'Andriamanitra. Dia ity fijinjana voalohany ity zany maneho inona zany izy ity? Maneho le fanangonana ny olom-boafidy. Maneho ireo olona izay nalaina ho an'Andriamanitra, voantso, voafidy ary mahatoky. Araka le voalazantsika teo averiko tsara le izy teo le andininy faefatra. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Ireo no nanaraka ny zanak'ondry na aiza no aleny. Ireo no navotana tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Zany hoe nalaina izy ireo natokana fanatitra masina ho an'Andriamanitra. Mifanaraka mihitsy zany amin'le rituel na le fomba fanao teo amin'ny zanak'Israely rehefa tonga ny voaloham-bokatra dia zao hoe aterina ho an'Andriamanitra. Ka ity fijinjana voalohany ity zany dia maneho averiko tsara ny fanangonana ny olom-boafidy. Ireo izay natokana ho an'Andriamanitra, masina ho an'Andriamanitra. Dia jereo fa zao no teneniny koa aty amin'ilay apokalipsy toko fahadimy, apokalipsy toko fahadimy dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo dia ahoana izy?
Ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika ka ny boky sy hamanotomboka seny fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy ompisorona ho an'Andriamantsika ireo ary nanjaka ambonin'ny tany izy. Ireto voaloham-bokatra reto le navotany Kristy noho ny amin'ny rany, ireo le nandray ny antsony Kristy, ny famonjena izay nataon'i Kristy. Dia hoy izy fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo. Nataonao manino izy? Fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo. Natao fanjaka-mpisorona. Natokana ho an'Andriamanitra. Ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe vahoaka masina zany reto natokana ho an'Andriamanitra. Nojinjaina zany izy reto. Ho amin'inona? Ho amin'ny famonjena mandrakizay. Ka ity fijizana ity zany dia mifandray mivantana amin'ilay fiaviany zanak'olona. Satria eo amin'ilay 1:4 izy miresaka ilay zanak'olona eo ambony rahona veritsika kely ilay izy. Apokalipsy 4:4 ny 1:4. Dia ahoana izy? Ary indrina hita rahona fotsy aho ary tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambony rahona izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Izany hoe ty fijinjana ity zany dia zao hoe mifandray amin'ny fiavian'i Kristy. Amin'ny fiavian'i Kristy zany izy no aka haka ny olom-bovonjy. Ka asan'i Kristy zany io maka le olom-bovonjy io ary n'inona? Satria izy tonga miaraka amin'ilay satro-boninahitra dia zao andray ny fanjakana izy. Ary zay mahatonga azy milaza tary amin'ny Apokalipsy 5 jerentsika teo eo amin'ilay 1:10 dia zavatra farany resahany teo amin'ilay tapany farany dia ahoana izy tsara? Ary manjaka ambonin'ny tany izy. Zany hoe andray ny olom-bovonjiny zany Kristy. Ka alain'ireo zany hiaraka anjaka aminy satria Kristy dia mpanjaka tonga izy anjaka. Dia ilay fijinjana ihany koa zany maneho inona koa ilay fijinjana? Ilay fijinjana ihany koa maneho fitsarana. Satria tonga Kristy tsara satria ilay fijinjana manino? Ilay fijinjana maneho fitsarana. Satria Kristy tsy hoe mpanjaka fotsiny ihany fa Kristy koa juge, mpitsara ihany koa Kristy. Dia tonga zany Kristy eto satria hitsara izy dia hanao fitsarana marina ho an'ireto olom-bovonjy reto izy ka hanasaraka azy ireo amin'ny mpanao meloka. Dia io le fanoharana izay nataon'i Kristy manao hoe hanasaraka ny voaratsy amin'ny voatsara. Tonga zany Kristy hanasaraka ny voaratsy amin'ny voatsara dia haka le voatsara izy. Ka ity fitsarana eto ity zany izay entin'i Kristy dia zao maneho inona? Maneho fitsarana tsara zany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Mitondra fitsarana tsara ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ohatra zao makany amin'ny tribunaly ange ianao dia misy juge zany io, misy mpitsara eo. Dia misy ny juge corrompu na hoe juge mpanao risoriso, mpanao meloka. Dia na dia efa olona misy mpanota be vava zao dia afaka iny dia ilay olona manao marina indray no migadra zany. Fa eto Kristy dia zao mpitsara marina izy, nanome rariny ho an'ny vahoakany izy. Nanasaraka ny ratsy fanahy, sarahany ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy dia nalainy ny tsara fanahy. Narainy ireo olom-bovonjy izay nandray ny antsom-pamonjena izay nataon'ilay anjely voalohany manao hoe miankoho eo ny laonzena laon'ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mahatahorana Andriamanitra ka omeme voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Nanaiky an'izany antso zany reto vahoakan'Andriamanitra reto. Dia tonga Kristy hitsara dia zao nangonina ireo olom-bovonjy ireo zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ka zay moa izy hoe fitsarana tsara zany nomenany reto olona masina reto. Dia iny ilay zavatra tenenina ary amin'ny Daniela ihany koa raha mijery tsika. Daniela 7 fa kitsika kely zay.
Daniel toko fahafito dia ny andininy faharoa amby roapolo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana hozy izy eto? Ambara-piavan'ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masina ny avy indrindra, ary tonga ny fotoana nahazoan'ny olo-masina ny fanjakana. Ahoana hozy izy? Nomena rariny hozy izy ny olo-masina ny avy indrindra. Averiko tsara, ambara-piavan'ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masina ny avy indrindra hozy izy, ary tonga ny fotoana nahazoan'ny olona masina ny fanjakana. Amin'ny fotoana inona? Amin'ny fotoana fiavian'i Kristy zany dia nomena rariny ny olona masina. Ka tonga hozy izy ny fotoana izay ahazoan'ny olona masina ny fanjakana. Dia raha toizantsika izy eo amin'ny andininy 7 tapany voalohany dia hozy izy, ary ny fanjakana sy ny fanapahana sy ny fahalebiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia nomena ny olo-masina ny avy indrindra, ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalebiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra dia omena ny olo-masina ny avy indrindra. Tonga ny vahoaka an'Andriamanitra, omena ny rariny, nomena azy ny fanjakana, mendrika izy satria hiara-njaka amin'i Kristy. Dia le fijinjana zany eto, le fijinjana voalohany zany ty resahana eto ty dia zao hoe, averiko tsara le izy hoe fijinjana izay anangonana ny olom-bovonjy, anangonana ny olom-bofidy izay voantsy, voafidy ary matoky. Ka ity fijinjana ity zany voalohany ity dia maneho iny ty? Maneho hafatra manome fiainana zany izy ty ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Maneho hafatra manome fiainana. Izay zany mikasika ny fijinjana voalohany iny. Inona indray ary ny zavatra resahany mikasika le fijinjana faharoa? Inona indray ny zavatra resahany eto mikasika le fijinjana faharoa? Dia amin'ile fijinjana faharoa dia inona ny zavatra resahantsika eo raha resahany eo? Vakitsika kely izy ity Apokalipsy 4:12 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 4:12 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempolo tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra, ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy, ary izy niantso ilay nanana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: ary hosoy ny fijinjanao maranitra, ka angony isam-paham-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany, dia nangony ny voaloboky ny tany, ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy raha nahadifotra hatramin'ny lamboridy-joavaly, ka lasa hatramin'ny 900 stadio. Eto zany dia zao hoe le tapany faharoa amin'ny fijinjana indray zany no resahany eto, le ampitahaina amin'ilay fanangonam-bokatra zany eo amin'ny tanin'ny Israely. Hitantsika teo le tapany voalohany hoe misy fanangonam-bokatra anankiroa teo amin'ny tanin'ny Israely. Dia ny fanangonam-bokatra voalohany dia le amin'ny fotoanan'ny lohataona, eo amin'ny mai juin misy an'iny zany. Dia iny zany maneho le fanangonana le olom-bofidin'Andriamanitra ny voalohany iny. Ny amin'ny fijinjana faharoa indray teo amin'ny tanin'ny Israely dia zao hoe aty amin'ny fotoana mois d'août, mois d'octobre aty no misy anazy io zany. Dia inona indray ny jinjana amin'ny fotoana io? Ny voaloboka indray zany ny jinjana amin'ny fotoana io. Zay mahatonga azy miresaka eto koa hoe amin'ity tapany faharoa ny fijinjana eto ity dia zao hoe ampitahiny amin'ny fijinjana faharoa ihany koa ty fijinjana, ampitahiny amin'ilay fijinjana eo amin'ny tanin'ny Israely ihany koa ty fijinjana izay resahany eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy ity. Dia le fijinjana le voaloboka zany, ka inona indray ary ty fijinjana le voaloboka ty zany zay voalaza eto ty. Dia ny amin'ity fijinjana faharoa ty zany raha miresaka le fijinjana ny voaloboka zany ianao na ny fanangonana ny voaloboka dia zao maneho zany io ny fitsarana ny ratsy fanahy, maneho ny fitsarana ny ratsy fanahy.
ny fijinjana zay resahany eto zany amin'ity fijinjana faharoa ty dia maneho ny fitsarana ny ratsy fanahy. Dia raha varenantsika vakina kely izy dia hitantsika mihitsy tonga dia efa hitantsika mivantana sady ilay izy. Averiko sara ilay izy teo 7 ka hatramin'ny 20. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny tempolo tany an-danitra. Ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy ny antso ilay nanana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe arosoa ny fijinjanao maranitra ka angony ny sapam-boaloboka eo amin'ny tany fa masaka tsara ny voalobony. Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjana dia nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany teo amin'ny famiazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana ary tao amin'ny famiazana dia nisy raha nahadifotra hatramin'ny lambo ridsovaly ka lasa hatrany amin'ny 900 stadios izy. Maneho le fijinjana ny ratsy fanazany io. Ka raha hitantsika tamin'ny voalohany, inona ny zavatra hitantsika? Le zanak'olona nanana fijinjana teny an-tanany. Dia nisy anjely iray mivoaka avy teo amin'ny tempolo nilaza tamin'ny le zanak'olona nanao arosoa izy ny fijinjana fa masaka ny voa. Eto anefany dia misy anjely anankiray koa izy manana fijinjana maranitra eny an-tanany. Dia nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny hotely tao amin'ny tempolo. Nanana fahefana tamin'ny afo izy io. Nilaza tamin'ilay anjely manana fijinjana manao hoe arosoa ny fijinjanao izy. Ka eto zany ny zavatra hitantsika dia zao hoe amin'ilay fijinjana faharoa ity zany dia zao ilay mpijinja zany arahana anjely anankiray manana fahefana amin'ny afo. Misy heviny zany zay zavatra zay. Zany hoe ilay mpijinja zany eto ampiarahana amin'inona? Ampiarahana amin'ny afo zany le fijinjana eto. Ka inona ary ny hevitra an'izay hoe le fijinjana ampiarahana amin'ny afo izay? Dia raha vakitsika kely ilay izy eo amin'ny 9:20 izy no miteny an'io. Ahoana izy? Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara. Nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy ny antso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe arosoa ny fijinjanao maranitra ka angony ny sapaham-boaloboka amin'ny tany fa masaka tsara ny voalobony hozy izy. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara. Nanana fahefana tamin'ny afo hozy izy. Zay le hitantsika hoe le anjely manana fahefana amin'ny afo nanaraka ilay mpijinja zany. Zany hoe mifandray zany ireo anjely anankiroa. Dia ilay fitsarana zany satria le fijinjana maneho le fitsarana. Dia zao mifandray amin'ny afo zany le fitsarana eto. Mifandray amin'ny afo ilay fitsarana eto. Dia jereo nge nijaraina any amin'ny teniny any amin'ny Daniel. Any amin'ny Daniel izy dia milaza fa ny afo dia fitaovana hitsarana ny ratsy. Zay mihitsy ilay izy, ny afo dia fitaovana izay ampiasain'Andriamanitra hitsarana ny ratsy. Zay zany mahatonga le hoe ilay mpijinja etso mifandray amin'ny afo. Dia jerentsika any amin'ny Daniel 7 izy milaza an'izay. Daniel 7. Daniel 7 dia vakitsika ny 9:20. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy? Dia mbola nijery ihany aho no ny feon'ny teny miompampana no tenen'ilay tandroka. Eny, nijery aho ambara-pamon'ny biby ka nolevonina ny tenany ary natao tamin'ny afo mirehitra izy. Inona ndrasana eto miresaka ilay tandroka kely izy any amin'ny Daniel eto. Ka raha mbola nijery ozy izy Daniel, raha mbola nijery ihany aho ny feon'ilay miteny miompampana no tenen'ilay tandroka. Eny, nijery aho ambara-pamon'ilay biby ka nolevonina ny tenany ary natao tamin'ny afo mirehitra. Nijery aho izy mandra-pamon'ilay biby, nolevonina ny tenany ozy izy ka natao tamin'ny afo mirehitra. Inona zany no nitsarana ilay tandroka kely? Notsarana tamin'ny afo ilay tandroka kely. Zay no nitsarana anazy. Dia ilay tandroka kely fantatsika tsara fa maneho an'izy, maneho an'ilay biby dia aty amin'ny Apokalipsy.
maneho an'ny Babilôna. Dia jereo koa fa ny fandravanan'ny Babilôna dia zao amin'ny alalan'ny afo ny anjeran'ny Babilôna satria Babilôna nge resahana any amin'ny Daniel io. Jereo nge aty amin'ny Apokalipsy 4:7-9. Nahoana izy izy? Apokalipsy 4:7-9. Ny amin'ny andravanan'ny Babilôna dia ozy izy. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divainy fahatezerana noho ny fijangajangana. Rava Babilôna lehibe ozy izy izay nampisotro ny firenena rehetra ny divainy fahatezerana noho ny fijangajangana. Ka inona nandravanan'ny Babilôna? Amin'ny alalan'ny afo nandravanan'ny Babilôna. Amin'ny alalan'ny afo nandravanana azy. Dia fantatsika tsara fa ho an'ireo izay ho an'ny vahoakan'ny Babilôna na amin'izay ao amin'ny tobin'ny Babilôna dia efa ny anarantsika teto zany hoe inona koa no lozana azo anazy. Satria izy nisotro an'ilay divainy fijangajangana dia ny sazy nahazo an'ny Babilôna ihany no nahazo anazy ihany koa. Dia raha nidorana tamin'ny afo zany ny Babilôna dia ny vahoakany koa manino? Dorana amin'ny afo ihany koa ny vahoakany. Hitantsika izany eo amin'ny afatra ilay anjely fahatelo ihany koa. Apokalipsy 7:7-9. Apokalipsy 7:7-9. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny amin'ny tanany dia izy koa no isotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solo fara eo anatrehan'ny anjely-masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Raha misy ozy izy misotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy amin'ny solo fara eo anatrehan'ny anjely-masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ampijaliana amin'ny afo sy ny solo fara eo anatrehan'ny anjely-masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. 9. Ary ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Ho ampijaliana amin'ny afo sy ny solo fara ary ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ozy izy. Izy koa nisotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra. Dia eto nefa ilay fahatezeran'Andriamanitra no resahana eto ange. Ny fahatezeran'Andriamanitra no resahana eto amin'ilay Apokalipsy aty amin'ilay fijinjana faharoa. Jereo fa miresaka an'izay nge izy amin'ny 9:100. Ahoana ozy izy? Ary narosin'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjana ka dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazerany teo amin'ny fahamezana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka ilay afo zany dia maneho inona? Maneho ilay fitsarana ny ratsy fanahy na hoe ny fitsarana ny ratsy. Ka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra io zany dia zao ho levon'ny afo ny vahoakan'ny bibidia, ho levon'ny afo bibidia. Misy fandringanana lehibe zany. Ka ity fijinjana ity zany dia maneho inona? Asa fitsarana marina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay novonoina noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy. Mamaly ny rahan'ireo olona masina izay novonoina sy ny enjehina ary napahoriana noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy. Izay ny anton'ity fitsarana ity. Dia jereo tsara verenantsika kely izy mba mirafreshiran'ny mémoirantsika zany. Apokalipsy 4:9. Apokalipsy 4:9. Dia inona zavatra tenenina eo amin'ny 9:7 sy ny 10. Ahoana ozy izy? Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe tompo masina sy marina mandra-pahoviana no hitsarahanao sy hamalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ireo izay nivonoina noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ireo izay nitandrina ny didin'Andriamanitra sy nanana ny filazanan'i Jesosy. Dia ny rahan'izy ireo mitaraina eo ambanin'ny alitara manao hoe
Mandra-pahovian'Andriamanitra ny antso tamin'ny feo mahery izy, tompo masina sy maro no mandra-pahoviana no itsarahanao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina ambonin'ny tany. De izy moa ireo monina ambonin'ny tany fa ireo le nampahory azy, ny vahoaka ny bibidia miaraka amin'ny bibidia zany, ireo ny nampijaly azy, ireo ny nanagaja azy. Maty izy ireo no ny ten'Andriamanitra sy ny filazan'i Jesosy. Ka ilay fitsarana eto zany dia zao asa marina amalina ny rahan'ireo olona masina izay nalatsaka no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ka ny fitarainan'izy ireo anatrehan'Andriamanitra eo ambanin'ny altara io zany dia henon'Andriamanitra fitarainana io. Izay no nahatonga an'ilay anjely nivoaka avy teo amin'ny hôtely. Satria ny fitarainan'ireto olona masina reto ange eo ambanin'ilay altara izy no mitaraina, eo ambanin'ilay hôtely izy no mitaraina. Ka ilay anjely manana fahefana amin'ny afo dia nivoaka avy izy io anjely manana fahefana amin'ny afo io, nivoaka avy teo amin'ny hôtely io anjely manana fahefana amin'ny afo io. Mamaly ny antsony ny fitarainan'ireto voakan'Andriamanitra reto mandra-pahoviana no itsarahanao ny ranay amponina ambonin'ny tany. Dia nivoaka avy eo amin'ny hôtely ty anjely manana fahefana amin'ny afo ty. Anino? Amaly ny rahan'ireo olona masina izay nalatsaka ka hitsara ny mponina ambonin'ny tany. Toko 7:4-7 izy miresaka anio. Le hoe nivoaka avy teo amin'ny hôtely. Zany hoe tsy tonga ho azy mihitsy ange le zavatra resahana eto. Hoe misy antony izy matoa nivoaka avy teo amin'ny hôtely. 7:5. Dia zao no teneniny. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny altara. Io le altara io le hôtely zany. Ary nisy anjely anankiray koa nivoaka avy teo amin'ny altara. Nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso le manana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe arosoa ny fijinjanao maranitra ka angony ny sapam-boaloboka eny amin'ny tany fa masaka tsara ny voaloboka. Nivoaka avy teo amin'ny hôtely izy namaly ny antsony reto olona masina reto zany izy vonona noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ozy izy araka ny tenentsika hoe arosoa izy ny fijinjanao ka jinjao zany ny voaloboka fa masaka dia masaka ozy izy ny vona. Averitsika kely izy teo 7:7. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny altara ka nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso le manana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe arosoa ny fijinjanao maranitra ka angony ny sapam-boaloboka eny amin'ny tany fa masaka tsara ny voaloboka. Tonga zany ny fotoana izay niny izay jinjana ny ratsy fanahy eto. Tonga ny fotoana izay itsarana ny ratsy fanahy eto. Dia le anjely manana fahefana amin'ny afo no miteny amin'ilay manana fijinjana eny tanany io. Ka izy ary no jinjaina eto zany araka nambarantsika teo dia zao ilay mponina ambonin'ny tany no resahana eto. Satria ny fitarainan'ilay olona masina dia makaiza. Tompo masina sy marina mandra-pahoviana no itsarahanao ny ranay amin'ny mponina ambonin'ny tany. Ka ilay fijinjana eto zany dia zao miantefa amin'izy fijinjana. Miantefa amin'ny mponina ambonin'ny tany zany ty fijinjana ity. Ka amin'ny mponina ambonin'ny tany zany ny antefan'ilay fahatezeran'Andriamanitra eto. Amin'ny mponina ambonin'ny tany ny antefen'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Dia jereo tsara amin'ny 9:9 ahoana izy. Ary narosin'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany ka nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany teo amin'ny famiazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Nangony narosiny ny fijinjany zany ho amin'ny mponina ambonin'ny tany. Dia nataony tao amin'ny famiazana lehibe izy izay misy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka nojinjaina zany izy reto amin'inona? Nojinjaina ho amin'ny fanameloana mandrakizay zany reto mponina ambonin'ny tany reto. Dia toizan'ilay izy amin'ny 9:20. Ahoana ozy izy? Rehefa nangonina tao amin'ilay famiazana lehibe izy ireo dia zao no teny hoe 9:20. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana. Ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy rà nahadifitra hatramin'ny lambo ridin-tsoavaly ka lasa hatramin'ny 900 stadio. Rehefa nangonina zany ilay voaloboka reto dia zao natao tao amin'ny famiazana lehibe izy reto. Dia ozy izy voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, avy tao amin'ny famiazana dia nisy rà mahadifitra hatramin'ny lambo ridin-tsoavaly ka lasa hatramin'ny 900 stadio. No hitsakitsahana teny ivelan'ny tanàna zany io famiazana io. Dia nisy rà nivoaka tao nipotrapotraka tao ka nahadifitra ozy izy hatramin'ny lambo ridin-tsoavaly. Nahatratra hatramin'ny 900 stadio. Zany hoe tao anatin'ny
fahatezerana zany no nanitsakitsahana azy reto. Tao anatin'ny herisetra no nanitsakitsahana azy reto. Satria io le fahatezerin'Andriamanitra dia rehefa nitsahana tao le voaloboka reto zany zay maneho ny ratsy fanahy dia zao niapatrapatra tamin'ny tany ny rany izy ireo. Averiko tsara le 120 ary vohitsaka teny ivelan'ny tanàna famiazana ary tao amin'ny famiazana dia nisy rana adifitra hatramin'ny lamboridy soavaly, tany hoe niakatrapatra hatramin'ny tany zany ny rany izy ireo dia ny ran'ilay ratsy fanahy, ny ran'ilay mponina ambonin'ny tany. Dia izy io zavatra efa niresahany Isaia mpaminany koa izy io. Jerentsika aty amin'ny Isaia 7:12. Ahoana izy izy? Rehefa niresahany Isaia mikasika an'izy io aty amin'ny Isaia 7:12. Vakitsika kely. Dia vakitsika ny andin'ny faharokatra amin'ny fahefatra aloha. Isaia 7:12, andin'ny faharokatra amin'ny fahefatra. Resaka le famiazana zany, maneho le famiazam-boaloboka, maneho le famiazana le ratsy fanahy. Dia ahoana izy? Andin'ny faharokatra amin'ny fahefatra. Nahoana nomena ny fitafianao ary ny akanjonao dia tahaka an'izay nanosiosy famiazam-boaloboka. Nanosiosy famiazam-boaloboka irery aho, fa tsy mba nisy niaraka tamiko, niavy amin'ny firenena dia iray akory azy. Nanitsaka ireny tamin'ny fahatezerako aho, ary nanosiosy azy tamin'ny fahavinirako. Dia nipitipitian'ny rany ny fitafiako, ka voalotoko ny akanjoko rehetra. Fa efa ataom-poko ny andro amaliko ary tonga ny taonany voavitro. Dia toy izany izy amin'ny 1:5. Nanitsaka firenena tamin'ny fahatezerako aho, sady nampaleo azy tamin'ny fahavinirako ary nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Tenenin'ny vatana mihitsy le izy aty amin'ny Isaia zany mikasika an'io le famiazam-boaloboka io, le fanangonana le voaloboky ny tany, maneho le fitsarana ny ratsy fanahy, ny fitsarana mponina ambonin'ny tany zay manana ny marika ny Biblia. Averiko le izy teo. 1:4. Nahoana nomena ny fitafianao ary ny akanjonao dia tahaka an'izay nanosiosy famiazam-boaloboka hozy izy. Nanosiosy famiazam-boaloboka irery aho ka tsy mba nisy niaraka tamiko, niavy amin'ny tany firenena dia iray akory azy. Nanitsaka ireny tamin'ny fahatezerako aho. Satria eo le hoe famiazan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Nanitsaka azy tamin'ny fahatezerako aho, nanosiosy azy tamin'ny fahavinirako aho, anatin'ny fahatezerana. Dia nipitipitian'ny rano ny fitafiako ka voaloto ny akanjoko rehetra. Fa efa ataom-poko ny andro amaliko ary tonga ny taonany voavitro. Ataom-poko ny andro amaliko, amalian'Andriamanitra ny rahan'ny olona masina zay nalatsaky ny mponina ambonin'ny tany. Ary tonga ny taonany voavitro. Hitantsika teo zany tamin'ny fijinjana ilay tsara fanahy na ny olom-bovonjy. Dia 1:5. Nanitsaka ny firenena. Eo zany izy maneho an'le hoe le voaloboka ty nge zay natao tao anaty famiazana dia izy io resahany le firenena io, ny mponina ambonin'ny tany. Nanitsaka ny firenena tamin'ny fahatezerako aho, sady nampaleo azy tamin'ny fahavinirako ary nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Dia mitovy mihitsy amin'ilay zavatra hitantsika tarila izy hoe nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Raha iverenantsika kely le izy teo aty amin'ny Apokalipsy 4:20, eo amin'ny 1:20. Dia ahoana izy? Ary vohitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary tao amin'ny famiazana dia nisy rana adifitra hatramin'ny lamboridy soavaly ka lasa hatramin'ny 900 tadio. Ary avy tao amin'ny famiazana izy dia nisy rana adifitra hatramin'ny lamboridy soavaly. Ileo ny rano firenena zany niapatrapatra tamin'ny tany. Ary le sary reto dia mbola aseho ihany koa, inona koa ny sary aseho eto? Maneho toeram-piadiana koa zany ilay sary eto. Satria miresaka izy hoe le raha zay niapatrapatra tamin'ny tany io zany nadifitra hozy izy hatramin'ny lamboridy soavaly. Zany hoe maneho champ de bataille zany le toerana eto, maneho toeram-piadiana zany eto. Satria tamin'ny andron'ny jaune nge, rehefa misy ny ady, dia inona ny zavatra misy? Miaraka amin'ny soavaly, miaraka amin'ny epée, dia tena ady sahotaka tsy fakahitany rehefa samy miady eo amin'izay. Misy miaramila be lehibe aty amin'ny miaramila iraikitra ny ady. Zany hoe misy fifandonana zany eto, misy ady eto. Tonga le fahatezeran'Andriamanitra. Dia ny rany reto mpanao meloka reto, ny rany reto mponina ambonin'ny tany reto, tsy manana marika ny Biblia reto,
dia zao niampatrapatra amin'ny tany izy izy ka nahadifotra hatramin'ny lamboridy tsovalo izy izy ary ny fivelarany raha dia teneniny ny fivelarany dia teneniny raha toizantsika ilay vakiteny averiko ilay vakiteny teo andininy faharoapolo ary vohetsaka teny ivelan'ny tanàna fa miazana ary teo amin'ny fahamiazana dia nisy rano nahadifotra hatramin'ny lamboridy tsovalo ka nahatratra hatramin'ny eninjato amby arivo sy tadio zany hoe na ny fivelarany ary zany dia nomeny hoe le raha niapatrapatra tamin'ny tany ity dia nahadifotra ozy izy lamboridy tsovalo hatramin'ny eninjato amby arivo sy tadio zany hoe nomena mihitsy zany ny étendue-n'ilay fiapatrapahan'ny kadavra entina ny fahafatesany ny ratsy fanahy dia ny fivelaran'izay fiampatra faran'ny faty zay zany sy ny raha mandrika zany teto amin'ity tany ity dia zao hoe nahatratra ozy izy eninjato amby arivo sy tadio ka inona ary ny tiany refy ty ho resahana eto zany hoe le eninjato amby arivo sy tadio zany maneho espasy io maneho le hoe toerana ny sin'ilay famonoana ny ratsy fanahy zany io ny fiampatra faran'ny faty ny ratsy fanahy maneho le espasy zany na ny fivelaran'ny toerana zay niampatra faran'ny fatiny reto ratsy fanahy ireto zany na le hoe olona zay manana ny marika ny bibidia ka ty fandrefesana ity zany le hoe eninjato amby arivo sy tadio dia fandrefesana grika zany izy io fandrefesana grika zany izy io ny stadio anankiray raha ampoarina ny fandrefesana anantsika amin'izao fotoana izao dia manomeo 200 metatra na hoe 200 metra ny stadio anankiray zany manomeo 200 metra na hoe 200 metatra ary ny eninjato amby arivo sy tadio manome 300 kilometatra na 300 kilometatra ny eninjato amby arivo sy tadio zany manome 300 kilometatra na 300 kilometatra dia mazava ho azy fa io isa hoe eninjato amby arivo sy tadio tahaka ny isa rehetra izay fahitantsika tato amin'ny boky ny apokalipsia dia symbolika ihany zany io isa io symbolika izy io ary ny isa izay miasa ao anatin'io mibahana ao anatin'io isa hoe eninjato amby arivo sy tadio dia ny isa efatra zany no mibahana ao anatin'io dia inona moa le isa efatra ny isa efatra dia fantatsika tsara fa maneho le fivelaran'ny tany ara-jeografika le isa efatra dia maneho ny fivelaran'ny tany ara-jeografika satria inona moa le fivelaran'ny tany ara-jeografika hitantsika teto le hoe 4 points cardinaux io na hoe ny vazatany efatra io zay fa hitantsika teto dia avy amin'io isa efatra io zany no nazahoana le hoe eninjato amby arivo sy tadio dia hitantsika tsara raha laitsika le isa efatra le hoe isan'ny tany na hoe ny isan'ny olombelona zany satria miponina ambonin'ny tany no mipetraka ny olombelona no mipetraka ambonin'ny tany ka le isa efatra zany dia zao hoe ahoana ny nahazoana le hoe eninjato amby arivo sy tadio dia avy amin'le hoe 4 fois 4 zany manome 16 fois 100 manome 1600 zay mahatonga hoe avy amin'ny isa efatra no nazahoana le eninjato amby arivo sy tadio ka le isa efatra zany no mibahana ao anatin'le dia ny nazahoana zany le eninjato amby arivo sy tadio dia le isa efatra ampitombona efatra ampitombona zato 4 fois 4 16 fois 100 manome 1600 ka io isa efatra io zany zay nazahoana le 1600 io dia zao hoe ato amin'ny boky ny apokalipsia dia isa anankiroa ihany ny isa au carré zay miasa hitantsika io isa efatra io nazahoana le hoe eninjato amby arivo sy tadio 4 fois 4 16 fois 100 manome 1600 rehefa niresaka ihany koa tsika le 144 000 dia inona koa ny isa nampiasaintsika tamin'io nampiasa indray tsika le chiffre 12 na nombre 12 12 fois 12 manome 144 144 fois 1000 no manome le 144 000 ka ny isa au carré ampiasaina ato amin'ny apokalipsia zany dia isa roa ihany no miasa ato le isa efatra sy ny isa 12 ka avy amin'le iverenantsika le lesitsika ny nahazahoana zany averiko tsara le hoe eninjato amby arivo sy tadio na hoe 1600 stade dia avy amin'le hoe
4 fois 4 fois 100 namen'le 1600. dia le isa efatra fantatsika tsara fa maneo an'ilay fivelaran'ny tany ara-jeografika. Zany hoe ty planeta tany misy atsika ity. Ka ity 900 stade ity zany dia fomba ilazana fa ilay fitsarana izay mitranga eto dia mahatratra n'ino ny mponina ambonin'ny tany rehetra tsy akanavaka. Izay zany ny hevitra le hoe 1600 stade. Satria avy amin'ilay isa efatra no nahazonana azy io. Dia ny hevitra n'le hoe 1600 stade zany dia fomba ilazana hoe ilay fitsarana mahatratra an'izao tany rehetra misy atsika izao na ny mponina ambonin'ny tany. Dia izay nge le voalazan'ny Isaia mpaminany. Inona moa le voalazan'ny Isaia mpaminany? Zavatra voalazan'ny Isaia mpaminany teo amin'le Isaia 3:30 nijerentsika teo raha iverenantsika kely dia ahoana izy? Isaia 3:30 dia izao no teneniny eo amin'le andininy. Raha iverenantsika kely le izy teo Isaia 3:30 dia jereo tsara ny zavatra teneniny eo amin'ny andininy 9. Nanitsaka ny firenena tamin'ny fahatezerako aho, sady nampahaleo azy tamin'ny fahavinirako, ka nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Ahoana ozy izy? Nanitsaka ny firenena tamin'ny fahatezerako aho. Izy io firenena zay resahana io, le mponina ambonin'ny tany resahana io. Dia toy izany le izy, sady nampahaleo azy tamin'ny fahavinirako, ary nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Zany hoe ity ilay famiazam-boaloboka ity zany izay nohitsakitsahana tao anatin'ny fahatezerany. Zany hoe le maneho le fahatezerandriamanitra ity dia nandatsaka ny rany ireo mponina ambonin'ny tany. Ireo izay namono ny olom-boafidin'Andriamanitra, ireo izay naniratsiran'Andriamanitra nanao tsinitsinina azy, ireo izay mandray ny marika ny biby ity. Dia izao tonga ny famalian'Andriamanitra, tonga ny fahatezerany. Nitsahana nalefa tao amin'ny famiazam-boaloboka izy reto. Nitsahana izy reto tany ivelan'ny tanàna. Ny rany izy ireo izy niapatrapatra tamin'ny tany, natratra hatramin'ny lamboridy soavalo izy. Ary ny fivelaran' izany izy dia natratra hatramin'iny 900 stadio. Zany niapatrapatra tamin'ity planeta tany misy atsika ity zany dia niapatrapatra tamin'ity planeta tany ity ny fatin'izy ireo. Satria le 900 stadio dia fomba ilazana hoe le fitsarana dia mahatratra amin'ny fahafenoan'ny tany. Satria ny mponina ambonin'ny tany no resahana eto, ny firenena mponina ambonin'ny tany no resahana. Dia le fitsaran'Andriamanitra zany mahatratra ny mponina ambonin'ny tany. Justice a été rendue ny fitenenana hoe voavaly zany ny antsony reto olona masina reto izay nitaraina teo ambanin'ny alitara manao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amin'ny mponina ambonin'ny tany. Dia eto zany tonga le fitsarana izay hamalina ny rahan'ireo izay novonoina no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Ka rehefa tonga le fitsaran'Andriamanitra dia izao miapatrapatra amin'ny tany ny fatin'ny ratsy fanahy. Ho avy zany fotoana zany. Izay nge ny mahatonga le teny manao hoe mahatahorana ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ho avy fitsarana io. Ka rehefa tonga fitsarana io dia hiapatrapatra amin'ny tany ny fatin'ireo mponina ambonin'ny tany ireo, fatin'ny firenena izay manana ny marika ny bibidia. Dia ny zavatra indray zany izay ho resahantsika indray satria fotoanantsika moa tsy ampy firy intsony fa eo amin'ile 120 izy raha iverenantsika kely fotsiny le 120 misy zavatra resahana eo mantsy. Ahoana ozy izy eo amin'ile 120? Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ozy izy ny famiazana. Eo amin'ny tapany voalohany eo zany voahitsaka tany ivelan'ny tanàna famiazana. Maninona moa le famiazana zany no nitsahana ny ivelan'ny tanàna? Misy antony zany io. Ary iza ty tanàna resahana ty? Ty tanàna resahana ty dia Jerosalema tanàna resahana io. Dia raha vao miteny hoe le famiazana ozy izy tena ninona? Voahitsaka teny ivelan'ny tanàna. Maninona ary le famiazana natao tany ivelan'ny tanàna fa tsy natao tao Jerosalema zany?
dia misy antony zany fa amin'ny resaka manaraka indray tsika zany miresaka an'izay dia izay no resahantsika zany io rehefa miresaka tsika amin'ny lesona manaraka. Dia misaotra antsika rehetra indray nanaraka ny lesona tamin'ny teny ity hiaraka hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Vavaka tsika ra. Jehovahandriamanitra iray io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay nandinika sy nianatra ny teninao tamin'ny teny ity. Tsy tamin'ny heriny ny tanjaka iray fa tamin'ny heriny fanahinao rery ihany. Koa dia manamasinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia iraina mandrakizay ny anaranao raha io dia iraina anaranao Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanoratanay izany vavaka izany iray teto natrehinao misaotra Tompo Iray Masina. Amen. Dia manao veloma antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako amin'ny manaraka indray. Baibai daholo tsika rehetra.